La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Anomboka ny fanondrenana université CCEG manara-penitra ao Morondava, amboarina ny orinasa Sukuma sy Dabara. Io ny songadina nandritra ny tsidika nataon'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina sy ireo délégation niaraka taminy tany an-toerana. Nisy ihany koa ny fizarana kit scolaire ho an'ny EPP CCEG. Foka iray manana ny mampiavaka azy ny foko Betsimisaraka izay manana ny kolotsainany. Isan'izany ny vakodrazana. Iray amin'ireo mpanakanto mivoy io kolotsaina io nitarika dafamena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mitony fihetsiketsehana any Bolivia, nigazan'ny mpanao fihetsiketsehana ny haino manjerim-panjakana any an-toerana. Androany nanao fanambarana ny filoha boliviana fa ho averina ny fifidianana. Ny adidin'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV ka manazanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia atomboka ny fanondrenana université CCEG manara-penitra ao Morondava, amboarina ny orinasa Sukuma sy Dabara. Io ny songadina nandritra ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara Andry Rajoelina sy ireo délégation niaraka taminy tany an-toerana. Nisy ihany koa ny fizarana kit scolaire eo amin'ny EPP sy ny CEG ka eto Andriatsila. Isan'ny notsidian'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara voalohany nandritra ny fitsidiany any Morondava ny orinasa Sukoma. Alohan'ny farany taona dia andefa olona ty zay expert zay aijery hoe inona avy ary ahoana ny fomba anamboarana aingana ty Sukoma ty mba hisokatra farak'izay aingana ity Sukoma ty mba afaka miasa ny zanatsika, mba afaka mamokatra ny malagasy ary mba afaka mamokatra bebe kokoa any siramamia eto a Madagasikara. Ny zavatra misy matsy de zao. Am'izao tsika miteny zao dia eo amin'ny 90 000 tonnes any siramamy fikarina eto a Madagasikara. Nefa 200 000 tonnes mihoatra ny filantsika. Be ihany ka mbola manafatra ndray tsika. Ny zavatra petratsika de zao. Na efa misy azy ty usine ty, fantatry fa mbola mamokatra fa bebe kokoa nareo fa tokony ampiana usine hafa kokoa zay afahanareo miasa zay olona mbola tsy miasa ary mividy fara. Amboarina ihany koa i Dabara izay nampitaraina ny mponina. Amboarina ary atao maharitra ny fototrafitra hoy ny filoha. Dia ho amboarina ny Dabara io. Ho amboarina io. Zay ny zavatra ho atao. Ary ametraka teti-bola faraka zay tena hoe atao maharitra fa tsy atao hoe amboarina foana dia amboarina foana isa-taona na isaky ny telo taona fa mba orinasa tena lehibe sy goavana manamboatra indray mandeha any Dabara io ary alohan'ny ty farany taona ty dia ho atombotsika izany famboarana ny Dabara. Ankoatra izay, nanambara ny fanombohan'ny université manara-penitra ao Ankininina, ny CEG manara-penitra ao Tsimahavaho kely ary ny fametrahana centrale hybride solaire thermique ao Kimony ny filoha. Tsy homenatra intsony ireo mpianatra any amin'ny sekolim-panjakana indrindra ny any amin'ny CEG raha ny nambarany. Nanamboatra CEG lehibe indrindra eto Morondava isika satria nanamboatra CEG vaovao tsika nametraka ny vato fehizo tsy ataoko menatra intsony ny zanaka malagasy. Rehefa teo mantsika rehefa tenenina hoe aizy ndrimy mianatra dia miteny moramora hoe any amin'ny CEG. Aizy ianao mianatra any amin'ny EPP. Fa zao tsika manomboka zao miaraka amin'ny président Andry Rajoelina nareo rehefa tenenina hoe aizy ianao mianatra tonga dia miteny hoe any amin'ny CEG tsy mahakokely. Nitsidika ny orinasa Jirama tao Avaradro ihany koa ny filoha sy ireo délégation niaraka taminy. Taorian'izay, nisy ny fitsidiana natao ny hôpitaly manara-penitra sy ny hôpitaly be ny Morondava. Maninona ny zavatra efa vita efa 700 noho ny tsy vitain'ny mpitantana teo aloha
mba hamonjena ny reto vahoaka izay mila fitsaboana reto. Marina sa tsy marina? Efa vita le hôpitaly kely sisa fa dia tsy nosokafana satria hoe zany nanao azy. Fitaovana rehetrarehetra, ny radiologie numérique, ny reo ao amin'ny resaka maternité rehetrarehetra, ny resaka fanaovana radio, ny resaka bloc opératoire, ao daholo ny fitaovana. Ary nafaly anahy dia izao, tena tsara le hôpitaly nataontsika ary tena nahita an'ilay izy aho ho za hoe mendrika any hôpitaly manara-penitra ny vahoaka ny Morondava. Ka zao nataontsika amin'ny farany taona toko lasy toko vavy dia hosokafantsika ny hôpitaly manara-penitra eto Morondava. Taoriny fitsidian'ireo hôpitaly nisy ny fanomezana kit scolaire ho an'ny EPP sy ny CEG centre nataony. Taorin'izay no nanatanterahana ny meeting populaire teny amin'ny beach soccer. Manana ny programme nasa entina hanatsarana ny sehatry ny fanatanjahantena eto Antananarivo renivohitra ny candidat Naina Andrizetoana araka ny nambarany teny Antanimena ny tenany izay nanolotra fitaovana ho an'ny ireo mpisehatra eo anivon'ny baolina lavalava. Io ny nasaina. Baolina lavalava isan'ireo taranjam-panatanjahantena mahasarika tanora maro eto Antananarivo renivohitra. Tsapan'ny kandidat ben'ny tanàna Naina Andrizetoana laharana fahefatra izany ka vonina ny tenany ampiroborobo hatrany ity taranjam-panatanjahantena ity indrindra eo amin'ny lafiny fototra-fotrasa. Zakoa faly ijery baolina aminareo zao tena faly arabaintsika aloha ny ekipa rehetrarehetra nareo tao dia arabaintsika le ekipa anankiroa tonga final. Tsy jany neny tsika ty baolina, tsika ty tanora. Nampalahelo fa tsy dia nikarakarena loatra na ny tanora na ny baolina zay. Ny teranja miditsika amin'ny olona zany fanaovantsika rugby sy football. Zay zay. Aza mialamy. Nisy ihany koa ny fanolorana fanomezana ho an'ireo ekipa sy mpilalao mendrika tamin'ity andro an'ity nandritra ny lalao goavana no tanterahana tao amin'ny stade Malakama Antanimena. Tanjona amin'izany ny ampirisiana hatrany ireo mpankafy sy mpilalao ahafahana manatsara hatrany ny vokatra azo. Tsy ny baolina lavalava ihany, hojerena ihany koa ny entina ampandrosoana hatrany ireo taranjam-panatanjahantena hafa hoy ny kandidat ben'ny tanàna laharana fahefatra raha izy no finidin'ny vahoaka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tanterahana amin'ny 17 Novambra izao. Lafim-vao hafa kosa indray mevitsy ronono velona miakatra eny an-tsena amin'izao vanim-potoana tahaka izao. Miakatra ihany koa ny vidiny ho an'ireo mivelona amin'ny fanodinana ronono miena hatrany amin'ny 50 isan-jato isan'andro ronono ampiasaina. Michel Arana Arjoana. Volana Jolay, Aogositra, Septambra, Oktobra, Novambra, kriziny ronono. Vitsy ny tonga ny an-tsena ary miakatra manaraka izay fahavitsiny izay ny vidiny raha ny fanazavana. Ronono zao tsisy mihitsy fa misy fa kely zany le izy tonga aty sisy. Zay zao misy manatitra, misy mitondra avany ento. Ny avany Tatsirabe, Azo Lava. Raha ohatra hoe atsasany zao sisa ny ronono tonga aty. Raha ohatra hoe 100 zao taloha dia 50 sisa ohatra zany. 50 litre ohatra zany. Manomboka volana Juin, Juillet teo zao, Juillet ou Septembre. Juillet manomboka Juillet zany dia tsisy manomboka tsisy ny ronono. Ohatr'izay foana isan-taona. Miaina ny ronono dia mialafo. Miakatra foana. Ny vidiny zao 9 000, 10 000. Rehefa betsaka izy dia amin'ny 7 500, 8 000. Ilany tsisy dia maina be zany ny andro.
dia tsisy ahatra mihitsy dia miaina ny ronono. Vokatry ny tsy fisian'ny vilona, miaina ny sakafon'omby raha ny fanazavana, misy vokany any amin'ny kalitaon'ny ronono ihany koa izay. Taloha zany izy mpanao orita rehetra zany taloha naka taminay daholo dia tsy fisiny dia tsy maka aminay intsony izy. Dia qualité an'ilay ronono kokoa fa miharatsy. Rehefa tsisy hoe ilay vila tsy maintsy rehetra angamba ilay raha sotrolon'ilay omby. Izay maharatsy an'ilay ronono. Nanantona mpanodina ronono iray izahay ho azy ireo miaina manaraka ny ronono tonga ny vokatra voahodina, menatra any amin'ny 500 ny ronono, manaraka izany ihany koa ny vokatra. Ny ronono zany zao amin'izao tena crise mihitsy dia arakaraka izay ronono misy eo ihany no atao. Io taloha malafo maromaro dia zao efa kelikely ihany zay efa hoe malany 50 litres fotsiny dia ça va. Ronono ampiasaina zao 100 litres isan'andro dia zao zany lasa 50 litres fotsiny na latsak'izay. Vokatra mihitsy zany zao ny miaina fa ny hatsaran'ny yaourt ny tsara ihany. Dia foana isan-taona misy fotoana zany tsy mampisy ny ronono. Zao vaninandro zao zany ny kely ronono dia any amin'ny volana tapatapaka ny volana novambra, desambra any efa mitobaka anay ny ronono. Varotra ny tsara eny varotra lafo aloha. Tsy maintsy izay mihitsy. Nanantotanisa avy amin'ny Organisation mondiale de la santé, 80 litatra isan'olona isan-taona ny ronono tokony hosotroin'ny olona iray, mbola ambany izay raha ho an'ny eto Madagasikara, tsy misy afa-tsy 5 litatra isan'olona isan-taona. Tranga miavaka eny amin'ny fiarahamonina dia isan'ireo malagasy salama tsara amin'izao fahatelo amby 20 taonany izao bebe Marie. Izy izay mikarakara sy mamelona ireo zanany telo izay tsy salama ary manao ny asa rehetra ao an-tokantrano ao. Ny momba azy indray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity izay entin'ny Iona Sena sy Andrana Tenaina. Taona naterahako 12 octobre 1926. Zany hoe tamin'ny 12 octobre teo zany feno 3 amby 20 taonako. Za aloha dia renim-pianakaviana zany efa niteraka 3 menada zay. Dia mivelona ao izy zany 5, 5 ny vavy 4 ny lahy. Araka izany 3 amby 20 taona i razanadray be Marguerite Marie, fantatry ny maro amin'ny bebe Marie, monina eny Ambohipo-tanàna. Amin'izao taonany izao, salama tsara izy ary mahavita ny raharaha rehetra fanao ny renim-pianakaviana ao an-tokantrano na manano tena azy. 17 no isan'ny zanany, efa nisy ny ndao sy ny fahafatesana, nisy amin'ireo zanany no efa manambady ary ny zanany 3 no miara-monina amin'ny eto. Ireto zanany 3 ireto izay tsy afaka manampy azy noho ny aretina mahazo azy ireo ka i bebe Marie no mikarakara azy. Amin'ny 5 ora sasany maraina izy no mifoha isan'andro, mandeha miantsena ny sakafo marainan'izy efa mianaka, avy eo mampiry-trano mandra-pifohany ireo zanany izay 170 taona no zokiny indrindra ary 770 taona no zandriny indrindra. Miroso amin'ny fikarakarana ireo zanany izy rehefa avy misakafo maraina. Abao tsara volo ny atoriana ato mbarina tsara da. Zay. Aorian'izay mandeha miantsena ny sakafo atoandro indray bebe Marie. Rehefa avy miantsena, miroso amin'ny fikarakarana ny sakafo atoandro. Ketsaketsa, totsy be rano be fa lasa tsy matsiro. Asiana ranony fa tsy atao be. Ny fanaovana izay rehetra atao ampifaliana, ny fihinanana sakafo natoraly, ny fahaizana miaina ao anatin'ny fifaliana, ireo no nahatozo ao azy raha ny nambarany. No, tsy zava-mitranga dia eo, misy mahafaly iny vato ary nivadiko izay mivady aloha dia tena mifankaty tanteraka ary tsy mba hita ny zanaka iny ady zany. Fitazara fahasalamana, tsy mba nanana zavatra tsiriritiny zany zay fa izay misy ohatrany dia tsara io. Io misy dia mahafaly. Tsy manisy laro-tsakafo zany. Zany tsy nisy taminay zany hoe manisy ary nenay ny ankizy tsisy marary vavony na iray azy zao tsika miteny zao. Fa inona zany hoe sakafo hoanina ohatrany ahoana tsara ny legioma hoan'ny salamy taloha moa dia ny anana. Anana ny atoandro dia ovana ny karazan'anana. Ny hariva dia lasopy tsy maintsy izay foana. Rehefa tolakandro, manasa ny lamban'ireo zanany bebe Marie. Efa nilomana ny maraina ny lamba diovina satria le ara-panafody moa raha sahala amin'ity farany ity.
dia tsy maintsy miboboka rano betsaka ka indraindray izy mipipia amin'ny fandriana amin'ny alina dia le sasalamy zany tsy maintsy atao isan'andro ava amin'izany tsika afaka mihirahira kely sady manasalavitra hira masina za mompiandry dia sava Jesús ramiaraka fanila tanao dia la vie pas Maria. Mbola mahavita manjaitra ihany koa izy ary tsy nisy akanjo novidiana vita no anaovan'ireo zanany fa nozairy avokoa. Za sy nianatra nanjaitra matetika any amin'ny tsena Andravoahangy mividy lamba betsaka vidiko dia tovy daholo le akanjo nefa le bebe izy tsy kilasy mandry saika atao mitovy akanjo tsy mety intsony izy ohatr'izay na ny lahy na ny vavy dia za ihany manjaitra lobaka reny blouson reny. Ankoatra ny raharaha tokantrano nanao gato no asan'ny bebe Marie tamin'ny fahatanorany nanampiana ny fidiram-bola tao an-trano. Manam-pahaizana momba ny informatika ny vadiny tamin'ny fahavelomany ary niasa tamina onjam-peo. Ny fisotrondronono io vadiny io no raisiny hatramin'izao izay manodidina ny iraetsy ariary. Io no tsinjaraina atao ampiray volana miampy ny fanampiana kely avy amin'ireo zanany izay efa nanambady. Faniriny raha misy tsara sitrapo manampy azy amin'ny fitaizana sy ny fitsaboana ary ny fikarakarana ireo zanany telo izay tsy salama efa ampolo taonany maro. Fangatahana izay tamin'ny ranomasy no nanaovany izany. Dia ny asambatra andreo tsy mamanana an'izay hoe fandriko ny andro keliko sisa tongotra ny tonga tiako atao avoavo hoe mbavarana kely potsika ireny ry zao fatsihana fotsy simba io dia sanatria ohatry ny Lazare zany rehetra zany a betsaka ny mba tiako tony efa dia zay manentany akatso soparany sasany ka fandriko dia maniandrondreo fahitako hoe miasambatra. Vitsy ny toan'ny bebe Marie salama sy manao ireo raharan-tokantrano ary mbola mahavita mamaky baiboly ihany koa amin'izao taonany izao. Salama fahazato. Zao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany salama fahazato zany. Bibio an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fivaliana. Baka nisy anatrehana amin'ny fiobiana, aoko ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Ela velona bebe Marie. Raha misy ny tranga mpiara-monina tahaka ireny miavaka tahaka ireny dia azontsika atao ny miantso ny mpanao gazety ny Cool TV FM amin'ny alalan'ny laharana 032 12 888 20 averiko ihany 032 12 888 20. Fa tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika niady amin'ny alatromby any amin'ny distrika any Mitsunjo. Eo ihany koa ny mampiavaka ny foko Betsimisaraka amin'ny alalan'ireo kolotsainany. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail.
Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mity santrehatra manoloana ny ady amin'ny Alatromby any amin'ny distrikany Mitsinjo ireo vahoaka sy tompona andraikitra enivon'ny fokotany any an-toerana. Omby folo mahery no tavaverina amin'ny tompony ary jiolahy roa no voasambotra tamin'ny izany fanadina. Marisarisa ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny distrikany Mitsinjo amin'izao fotoana izao. Matety pranka tato ato ny fanafina amin'ny Tampiadina, eo ihany koa ny Alatromby izay mahalasebatra olona maro. Ny zoma teo niditra an-tsehatra tamin'ny fanaran-dia ireo jiolahm-pangalatromby ireo vahoaka amin'ny alalan'ny andro masimpokon'olona avy any amin'ny fokotany Beantsivo, komina Akatsepy, toerana nisehoany Alatromby farany teo. Ary tonga tany amin'ny komina Matsakabanja, toerana anatratrarina ireo jiolahy ireo ny fanaran-dia raha ny fanazavana azo. Laza hoe zay tandrondrenay sy fokotany ty misy olona voasambotranay tato amin'ny fokotany misy ianao. Fa olo ty nangalatra omby boka a Beantsiva. Omby lay zany nangalariny reto. Fa olo ty andesinay. Ka tsara zay mampilaza aminao hoe tady nazonany le olo. Dia nentinao zany le taratasy maridalandreo zany boka amin'ny fokotany misy andreo zany dia nasilo teto. Dia nifizeny teo zany le maridalandreo zany lasa zany lereo. Le olo zany nandesindreo. Tamin'ny fotoanan'izao zany mbola manamboatra mivize le maridala zany namany kaiky fa nandiha. Dia teo moa zany niantso gendarme hoe misy toejaka salamzao ato CB fa alefaso andefaso maramila zany zao. Fa tena ma tsy maintsy mampatahotra satria fokon'olo mety enti-po dia tsy voaro zany le olo voasambotra zany. Vokatry ny ezaka nataon'ny fokon'olona, omby miisa 10 no taverina amin'ny tompony taorian'ny fanaran-dia ireo dahalo ireo ary dahalo roa kosa no tratehaka tamin'izany. Ankilany na izany aza, tsy ampy anefa ny fiara-miasa eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Afaka herinandro dia fampijanona koa couvre-feu. Dia eo amin'izay zany mahatonga hoe le mpangalatra moa olo mipetraka ao an-tanàna ihany fantatra andreo hoe le programme misy hoe fampijanona koa couvre-feu fa lasa koa le mpanao ratsy manao. Misy koa dia koa voataitra koa zany le fokon'olo ka fandinihako anazy zany le vahoaka zany tsy miara-mientana manampy le mpitandro filaminana. Mpitandro filaminana moa ohatra mitovitovy samy varomarina foana zany miaraka amin'ny fokon'olo koa zany. Misy koa le zavatra mipoaka dia taitra koa zany. Dia ohatran'izay zany fandihany hoe ohatran'ny mahatonga anakay hoe tsy mbola misy zany le fiarasan'ny andro masimpokon'olo sy gendarme zany miara manao le asa. Miantso ny fiara-miasa amin'ny vahoaka eo ankilan'ny mpitandro filaminana any an-toerana manoloana izao raharaha izao ary nilaza izy ireo fa zava-poana ny ezaka atao raha tsy misy ny fiara-miasa amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Nanaovan'izy ireo antsoavy ihany koa ny tokony ampitomboana ny isan'ny mpitandro filaminana any an-toerana ity. Ny alahady faharoa amin'ny volana Novambra mazana no fotoana fanaovana fetin'ny taranaka any am-piangonana. Ny fetin'ny taranaka izay fotoana natokana indrindra rahan'ireo taranaka ny fiangonana mielipatrana amin'ny faritra maro fanadina. Ny faramparany taonjato fahinana ambin'ny folo efa nanomboka niditra teto Madagasikara ny fivavahana kristianina. Tany amin'ny nosy Sainte Marie no niorina ny fiangonana voalohany teto Madagasikara izay fiangonana katolika apostolika romanina ankevitry ny tamin'ny taona 710 tany ho any izany. Teo amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, ny taona 810 sy 830 ireo misionera avy any London Missionary Society na ny LMS no nampiditra ny fivavahana protestanta teto Madagasikara. Tamin'ny voalohany, ambany nisan'ireo izay niova ho kristianina, nefa nitombo tsikelikely izany na dia nisy aza ny fanenjena tamin'ny andro ny mpanjaka Ranavalona voalohany. Ankehitriny, efa miroborobo be ny fivavahana kristianina eto Madagasikara. Efa tonga kolontsaina eo anivon'ny fiangonana. Ny fanokanana fotoana iray ho an'ny taranaka ny fiangonana izay mielipatritra manerana izao tontolo izao. Ny alahady faharoa amin'ny volana Novambra mazana no fotoana natanterahana io fetin'ny taranaka io. Manazava ny foto-dehiben'izany
ny taranaky ny fiangonana iray nanaovana fanadiadiana. Ny tanjonay moa zany isa-taona dia nilady faharoan'ny volana novambra ny fanatanteranay ny fetin'ny taranaka eto amin'ny fiangonana. Izany moa dia mba ny firaisan-tsaina firaisan-kina amin'ireo zanaka ampelezana ny any ampita ny any mifaritany ary indrindrindrindra ny toetoerana satria moa ny sotoavina tandrovan'ny fiangonana dia ny firaisan-kina satria ao anatin'izany firaisan-kina zany ny tena diditsy ndraikitra eto amin'ny fiangonana dia ny ampiray fo sy ampiray saina ny taranaka rehetrarehetra dia zay ny tananteteranay ny fetin'ny taranaka isaky ny alahady fa ny faharoan'ny volana novambra. Ny anay moa anay dia misy moa andrenandrovan'ny fetin'ny taranaka teo moa dia niompanatateraka tamin'ny fanamboarana ny trano ray aman-dreny mpitandrina. Ny amin'ny teny amin'ny toraka kosa dia fanatanterahana ny fianam-piangonana manontolo eo ny fanatsarana ny fiangonana zany ny fanamboarana ny rehetra tsy mety zay nanateteranay an'ity. Isan'ireo kolotsaina vao teo anivon'ny fiarahamonina malagasy no entin'ny fivavahana kristiana ity fetin'ny taranaka ity anefana didy amin'ny fiangonana izay veriny maro fa fototra ny taizana azy. Ankehitriny ihany koa mandray anjara lehibe amin'ny fiainam-pirenena malagasy ny fivavahana kristiana na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny fanabeazana na ara-politika ary tsy manavaka saranga na fiaviana ny fidirana ho mpikambana amin'ny antoko-pinoana izatsy na izaroa. Foko iray manana ny mampiavaka azy ny foko Betsimisaraka izay manana ny kolotsainy. Isan'izany ny vakodrazana. Iray amin'ireo mpanakanto mivoy io kolotsaina io nitarika dafamena. Henri Florian. Foko iray amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara ny foko Betsimisaraka. Foko izay manana ny kolotsaina sy ireo tantarany ary ny vakoka mampiavaka azy. Isan'ny kolotsaina ahafantaran'ny maro ny foko Betsimisaraka ny vakodrazana malagasy na ny hira malagasy tsy misy fangarony. Iray amin'ireo mpanakanto mivoy ny vakodrazana Betsimisaraka ity ny tarika dafamena izay niforona tamin'ny taona 2014 tao Fenirivo atsinanana renivohitry ny faritra Analanjorofo. Tanora ny andà miambavy manodidina ny 20 no manatevina ity tarika dafamena ity. Ny fivoizana ireo kolotsaina Betsimisaraka no antom-pisin'izy ireo ny anarana hoe dafamena izay manana ny heviny manokana. Ny dafamena moa zany soratra omby ohatra hoe lengilo, tombolôho, bidahara, soratra omby zay. Zay le soratra omby zay zany le cordion zay nampiasaigny de misoratra hoe dafamena zay zany misoratsoratra mivolovolo dafamena zay zany. De le cordion moa zany cordion ny olobeny taloha zany de nolovainy zanaka zafy. Ka ny cordion zany nataonjareo hoe dafamena. Rehefa mitendry de cordion zany ny olobeny de misy miteny hoe magnino anao dafamena. Mitregny anao dafamena. De izay le mitregny dafamena zay zany natao hoe dafamena. Dafamena mitregny zany mamoaka le kolotsaigny, le feo zany. Feo avoakan'le cordion zany zay mamoaka ny valeur culturelle zany. Amin'ny maha kolotsaina no mivotra ao aminy, fitaovana maro samihafa no ampiasain'izy ireo mampiseho ny kolotsaina Betsimisaraka ity. Ao ny accordion, ny bingibe, ao ihany koa ny karintsana ary ravany osika sy ny jijy maro samihafa ary ny di no mamoaka ity vakodrazana Betsimisaraka ity. Maha vakodrazana ny iangalianay tarika dafamena moa zany di zany hoe di eo amin'ny di zany misy ny atao hoe totodia zay zany iarahan'olona anankiroa na telo ary. De misy zany ny osiky. Le osiky zany karazana hira iarahana olo maromaro zany ny osiky. De agnatiny ao zany misy koa zany ny jijy tokatoka zany. Zay karazany magnatsara zay le osiky ho atao zay. Saikisaiky tanora ny ankabeazany misy mbola mpianatra ary. Ka zay zany mahatonga hoe le kolotsaina zany somary tsy hita satria eo amin'ny fototra zany tsy hita zany. Ka nataony tarika dafamena mitsy zay le tanora mitsy zay volovolaigny ho tia le kolotsaina malagasy zay natonga zay tanora zany ny kamarony mbola misy mpianatra ary.
Isan'ny tanjona apetraka ity tarika ity hatrany ny famoazana, indrindra fa ny fampafantarana ny kolontsaina Betsimisaraka eto Madagasikara ary ny velaran'izany any ivelan'ny nosy. Maresaka iraisam-pirenena amin'ny fihetsiketsehana any Bolivia, nigazan'ny mpanao fihetsiketsehana ny any manjery mpanjakana any an-toerana. Androany nanao fanambarana ny filoha boliviana fa ho averina fifidianana filohampirenena. Fanadina. Anjato ireo mpanao fihetsiketsehana no nanakatona ny Bolivia TV sy ny radio Patriano Eva izay any manjery mpanjakana any Bolivia. Notereny ireo mpanohitra hiala teny an-toerana ireo mpiasa tao anatin'izany. Mitoy ihany koa ny fanenjehana ny manodidina ny filoha boliviana Evo Morales. Toy ny tao Urudu, 200 kilometatra ny renivohitra. Nisy andehan'olona nandory ny tranon'ny gouvernoura any an-toerana sy ihany koa ny tranony anabavan'ny filoha boliviana. Fetsika izay melohan'ny filoha any an-toerana avy hatrany. Ny ampitson'io mary ihany koa ireo mpitandro filaminana nanao fiokona ka nanaraka ireo mpitokony. Manoloana izany, miantso fitoniana sy fifampiresahana ny filoha Evo Morales izay nitsopahan'ny lehiben'ny mpanohitra avy hatrany. Androany nanao fanambarana ny filoha boliviana fa ho averina fifidianana filoham-pirenena izay nitanterahana ny 20 oktobra lasa teo. Ratsaivona, efa ho 3 herinandro izao ny crise post-électorale tany Bolivia ary efa nafatesana olona maro ary anjaton'ireo naratra. Don Evo Morales Aima. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavamaritra dia filao mifodaly tompoko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Luxor, le plaisir du confort. Nanulchanoto ni Fampalalambaovo. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.